miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ovain'ny fandarana ary ny tale jeneraly ny angovo amin'ny alalan'Andriamato Ramarson Andry miarabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekenao eto amin'ity onjabeo ity amin'izao fanasana zao. Miarabanao namana Sinaizy, miaraba ihany koa namana teknisiana Tsambadikatsa, miaraba ny mpanaraka nyity fandarana ambarao rehetra ity ndao ambara sy azo ambara rehetra. Anmboantsika ny resadresaka talia aiza oiza zao le fiampitana any amin'ny angovonavoziny eto amintsika le transition. Tany ampiandohany izy tamin'izay vao tonga dia niazakazaka be. Zao izy mamindra haingana. Ohatry ny miala tsiny kely hoe maninona tsy afaka niazakazaka satria arabe sy maro mahafantatra io resaka confinement io mampalahelo tsy vitantsika gasy 100 isan-jato koa io zavatra io dikan'izany tsy maintsy misy fiankinan-doha kely ihany amin'ny mpandraraha vahiny isika dia nihidy moa zany ny firenena dia misy zavatra somary mbola tsy maintsy niato na tsy ahafahana niazakazaka atao na izany na zany dia marihana fa miroso makany amin'ny fahombiazana isika, miroso makany amin'ny velorano faharoa ny filohan'ny repoblika dia Andry Rajoelina zany. Ao anatin'izay indrindra any amin'ny toerana tsy misy jirama ve ahoana ny fidiran'ny sehatra tsy miankina amin'ilay resaka angovonavozina any amin'ny toerana efa misy an'ireny ihany koa nefa ohatrohatry ny ahoana ny tsy maintsy hoe fiaraha-miasa na tahaka izany. Tsara dia tsara ny fanontanianao fa ndengama no adiaditsika kely somary fakafakaina kely mba ho fantatra ny besin'ny maro hoe ny sinavy ny zavatra misy. Voalazanao teo jirama dia misy koa zany tsy jirama. Le tsy jirama io atsotsika hoe adera. Ny jirama dia mpandraraha ohatra ny mpandraraha rehetrarehetra ohatrany hoe Air Madagascar, ohatrany hoe pizza, gastro pizza ohatran'izany. Dikany na mpandraraha izy any fanjakana dia amin'ny ankapobeny ny jirama misehatra any amin'ny tontolo andrenivohitra na le suburbaine ireny. Ny mahakasika ny tontolo ambanivohitra rehetra kosa dia ADER no manao anazy Agence de Développement de l'Électrification Rurale. Ny ADER dia agence fa tsy mpandraraha tsy orinasa samy hafa be zay. Rehefa ny amin'ny tontolo ambanivohitra zany dia misy mpandraraha tsy miankina amin'ny fanjakana misehatra ao anatin'le izy fa eo ambany fifehezana fitantanana na fijeren'ny ADER sy ny ministera. Ny jirama kosa arak'ilay voalazako teo dia misehatra amin'ny tontolo ambonivohitra sy ny tontolo suburbaine moa zany sadasada manakaiky an'ilay ambonivohitra. Ny fantatritsika dia hoe ny jirama sady mamokatra no mivarotra no mikirakirana io zavatra io. Mizara roa koa nefa ny ao amin'ny jirama amin'izay fotoan'izay. Ny tendance zany dia misy hoe misy afaka mamokatra tsara jirama ohatra hoe andekaleka zao atsika 100 isan-jato mandraka zao atsika 100 isan-jato misy be da be mihitsy ny centrale thermique atsika 100 isan-jato. Ny zavatra tsapa nefany dia tsy araky ny jirama aloha hatreto ny fitantanana anazy ireny izay no mampatonga atsika hoe mbola misy fahatapahana ny jiro, mbola misy panina fisavanana. Dia ny sasatsasany amin'ireny amin'izay no ndeha atao hoe omena ny mpandraraha tsy miankina fitantanana azy amin'le fomba antsoina hoe hybridation. Zany hoe tsy ekena intsony zany hoe amina toerana anankiray dia centrale thermique na le hoe mihodina amin'ny solika fotsiny ihany miasa ao fa tsy maintsy ampiarahana amina ressource renouvelable anankiray izy indrindrandrindra ny solaire. Nahoana no teneniko hoe indrindrandrindra ny solaire dia satria ny solaire no aingana indrinany. Be da be ny tombontsoa azo amin'izay zavatra izay. Tombontsoa iray voalohany zany mihena ny fotoana iodinany io fotodrafitrasa io ao anatin'ny solika. Farafahakeliny zany misy adiny 5 isan'andro ny solaire no mitondra anazy. Zay zava-dehibe zay. Zava-dehibe faharoa mihatsara ny tontolo iainana na tsy tena hoe mihatsara fa mba tsy dia mandoto ny tontolo iainana sika satria efa miena zany fotoana iodonan'le solika. Fahatelo miena koa ny oentimanana satria rehefa hoe ny masoandro zany mitondra n'le centrale fa tsy ny solika dia mazava ho azy farafahakeliny zany manao ekonomia sika solika tokony iodina mandritra ny adiny 5 amina toerana anankiray. Ireny rehetrarehetra eny mitambatra dia tokony anatsara ny ambaindainy fitondrana ao anatin'ny jirama. Za tsy miteny hoe izay no mamany olana rehetrarehetra ao anatin'ny jirama fa efa isany manamaivana izay zavatra izay.
etsy andanany iverenako le hoe adera teo raha to ka tany amin'ny folo taona lasa tany hoany a ny zavatra natao rehetrarehetra atao amin'ny adera dia miompana tamin'le centrale termika fotsiny ihany koa dia amin'izao tsika zao tsika miteny zao a ndeha atao hoe ny tendance mety 20% ny zavatra iainga rehetrarehetra dia tena renouvelable daholo fa tsy termika akory zara fa misy termika mety hoe fanampiana kely fotsiny an'le zavatra mitranga fa tena na izy 100% solaire na izy 100% éolienne na izy hydrokely dia ambony be mihitsy aloha ny fanantenako amin'izao fotoana zao malheureusement izy ny fitenena nisy fahatarana kely noho ny ahiny valana retina covid-19 iny oloa aiza ho iza lay lalàna momba ny fidirana ny sehatra tsy miankina satria nisy karazana fangatandro zareo ihany zany ahafahany misehatra bebe koa am'izay angovovoziny zay valiteny anankiroa no meko anao misy ny hoe loi de 3P zany hoe ny partenariat public privé zany efa navozina ny loi 3P fa ao anatin'ny fandrarana misehatry ny angovo koa dia efa navozina misy an'le code laika iny lalàna 2017-020 dia efa iny manome sehatra be mihitsy ny hoe iny aloha zany dia efa mamporisika ny olona voalohany indrindra ny hoe ndao hisehatra misimisy kokoa anatin'ny énergie renouvelable faharoa dia ianao tsy miankin-doha amin'ny fanjakana afaka misehatra ao anatin'le izy dia efa mba misy cadre réglementaire mazava tsara azo hiasana ao anatin'le izy fahatelo tsara fantatry ny olona rehetrarehetra satria misao adino zany fa ianao mihitsy koa nge afaka mamokatra ho anao dia fa tokony anara-dalàna zany ny zavatra rehetra zany mamokatra ho anao ianao dia arovany lalàna ianao fa mbola tsara noho izay raha misy ambimbava ao aminao dia mbola azonao amidy eny ivelany na amidy amin'ny jirama mety hoe olo-tsotra fa manakatao izy dia tanàna kely anankiray anaovany an'izay angovona tsy dia tena zay loatra raha ohatra hoe misy olo-tsotra manakatao dia iny le hoe manantona ny adera ianao dia ny adera miaraka amin'ny ministera zany manoro anao ny lalana tokony ataonao satria indraindray koa nge ny olona mety hoe teanao fotsiny fa avy eo tsy hitany daholo le olana rehetrarehetra amin'le ao anatiny ao dia le kivy izy rehefa sindran'le olana tsara o marina fa ny zavatra rehetra eto ambony tany tsy maintsy misy olana fa ny olana atrehana ary rehefa voafehanao le olana dia azo vahana le misy olana foana zany dia izay no tsara ifampiresana raha misy mpandraraha maheno antsika zao dia tena atsoky mihitsy manatona ny adera manatsoana ny ministera fa mifanampy isika rehetra dia hotratra le tanjona fa le zavatra anankiray no resahako teo dia tahaka an'izao raha manana ndeha atao hoe orinasa lehibe anankiray ianao zao dia mety hoe manana 100 kilowatt ianao namokatra ianao zany solaire anankiray 100 kilowatt na éolienne anankiray mahazaka 100 kilowatt nefa ny filanao tsy mahazaka 100 kilowatt fa le matériel nampiasainao mahazaka 100 kilowatt dia iny manana droit ianao afaka mivarotra amin'ny jirama na manodidina anao le 40 kilowatt zany hoe 40% zay tsy laninao zany azonao amidy amin'ny manodidina anao na amin'ny jirama lalàna amin'izao fotoana zao zany efa manome alalana anao an'izay zavatra zay tena tsara marina mihitsy zany satria tsy voatery ho laninao daholo zay zavatra ampiasainao rehetrarehetra mamporisika zany ho an'izay mpandraraha na ho an'ny tenany manokana na te andraraha izy io anatria amin'ny vahoaka na te andraraha ihany koa izy hiaraka amin'ny jirama tongava fa afaka mifanaraka amin'izany rehetra zany raha misy olana azo ahitsy daholo azo ifampiresana ny zavatra rehetra ny tena olana dia hoe mifanafina na mampirisika fahatany fotsiny satria tsy ny tanjon'ny ministera mihitsy nge ny ahafaty antoka mpandraraha fa ny tanjona dia hotratra le objectif le hoe doubler na capacité de production fa ianao zay mpandraraha hisehatra ao anatiny eo koa mba mahita ny tombony ho anao ary ny vahoaka mahazo an'le herinaratra mba misy tombony ho anazy ihany koa raha ny eto amintsika andria matotale iza no azahoana tombony kokoa sy hoe moramora kokoa ny angovo amin'ny rano ny angovo amin'ny rivotra sa ny angovo amin'ny ranomasina tiako be ny fanontanianao ary tsara belabelarina mihitsy n'le izy ny tsara indrindrany aloha zany mazava ho azy ny avy amin'ny rano satria ny vidiny herinaratra azo avy amin'ny rano mety ho latsaky ny 500 ariary donc azahoana tombony be mihitsy n'izay zavatra zay izao nefany manana olana anankiroa tsika amin'ny zavatra io na telo akory ary ny olana ray voalohany dia misy le fotoana maitany dia amin'ny fotoana maitany zany dia kely ny rano mihodina
dikan'izay zany a dia amin'ny fotoana amin'ny maintany ianao a tsy maintsy mitady ressource hafa fa tsy onona fotsiny amin'io karaha diso kajikajy ianao anampiandohana mety dona mirindrina ihany. Zay ny olana ray voalohany. Ny olana ray faharoa dia mifotodrafitrasa mamokatra herinaratra avy amin'ny rano a ela manao anazy fa tsy vita ao anatin'ny 5 volana. Ny atsoko hoe elana farafa aingany a eo amin'ny 2-3 taona eo. Maheno nareo zao reny hoe fotodrafitrasa ngeza be tahaka ny hoe saofika, volobe, ambodoroka, tetezambato, ranomafana ireny tena mihoatra amin'ny 20 taona ny fikarakarana anazy. De zay zany fa raha tena misaina isika mijery ho an'ny tanindrazana de tsara foana ihany manana an'ireny ohatra ny manana mandraka atsika, ohatra manana telomita atsika, manana andekaleka atsika. Reny ange efa tamin'ny taona ela be, efa tamin'ny taona 1990 nefa hatramin'izao atsika mbola migoka ny atsara an'ilay fotodrafitrasa. Tsara ny solaire satria vetivety kely de vita. Ny olana kely amin'ny solaire ndraiky kosiny raha ohatra ka manana tendance atsika hoe ampiodina industrie anankiray de tsy zaka ny solaire. Ny solaire zany dia natao ampiasaina amin'ny jiro, ny télé zay ao an-trano, radio zay ao an-trano. Fa raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe hisy chambre froide misy masinikazo na télé kely de tsy ho zakan'ny solaire le zavatra. Ny éolienne mety eo amin'ny 2 taona eo de vita fa mazava ho azy mila toerana somary misy rivotra. Zany akory tsy midika hoe tsy maintsy ana mivaratra aza de hoe ana varatra foana ihany na alize de ana atsimo atsinanana ihany no misy an'izay zavatra zay. Fa na midikiditra aty anatinatiny aty ary tsika fa mbola azo le rivotra teknôlôjia amin'izao fotoana zao efa afaka mifanampy amin'izany efa azo atao tsara mihitsy. Saingy tsetsatsetsatra tsy hatra kely fotsiny tsy tokony atao any anaty tanàna satria rehefa miodina iny helisy be na éolienne iny de misy karazana feo zay tsy voatery hoenintsika olombelona fa nefa mampakizitina atsika mety animba akory ary amin'ny fahasalamantsika olombelona ao anatin'ny fiarahamonina. Dikan'izany izy rehetrarehetra ireo samy tsara daholo fa mila fotsiny mahay mametraka hoe eto no mety ny ty anankiray ty. De zahara tena mampirisika ny olona ny antsoina hoe mix énergétique, zany hoe anaty tambazotra ny herinaratra anankiray iny fil iny de sady misy hydro ao, misy rano ao, misy avy amin'ny masoandro ao, misy avy amin'ny thermique ao satria le rehefa mba latsaka ny rano zany de mba mampiakatra kely ny zay. Ona nisy fanakianana any moa tany anaty tambazotra serataniny amin'ny hoe maninona no any ambato lampy lay angovonao voezo na avy amin'ny herin'ny masoandro tsy any amin'ny toerana mafana mahiva tanàna miandro vasy mitaka zany nantsoivy iny tokony misy olona mandray atendrona. Ny atsotsika hoe mandray atendrona de rehefa hoe miodina avy amin'ny masoandro de tsy maintsy misy masoandro mibalika be mihitsy ny eo. Teknôlôjia amin'izao fotoana zao tsy voatery hoe zavatra mafana be fa rehefa hoe misy tara-pahazavana afaka avadika ho lasa angovo de mety zay zavatra zay. Mazava ho azy mety ho tsara kokoa, averiko hoe mety ho tsara kokoa raha ho mahiva tanàna satria tsy adiny 5 ihany ny masoandro no miposaka ao mahiva tanàna fa mety hoe adiny 9 na adiny 7. Ny adiny 7 aloha efa kelikely zay zavatra zay. Tsara fantatry ny olona koa fa rehefa mamay be io masoandro io de misy impact ratsy any amin'le panneau solaire le zavatra. Zany hoe tsy ny amaizany le izy zany no zava-dehibe fa ny hazavana azo raisina. Ny zava-dehibe hoe misy hazavana manomboka amin'ny firy ka hatramin'ny firy. Azo tenenina tsara mihitsy io fotodrafitrasa napetraka grignilo ao ambato lampy io de mahomby misy vokatsoa ho an'ny firenena. Ny atsotsika hoe mahomby mbola mety misy ny tsaratsara kokoa azo tenenina zany fa io akory tsy ratsy. Ny dikan'izany ho anareo zay te hiatsehatra amin'ny resaka angovo azo avy amin'ny masoandro tongava fa mety daholo ary aza manao kajy diso hoe tsy maintsy mamay be vao mety le zavatra fa rehefa misy hazavana fotsiny de efa azo iangana zay. Ny kajytsika mila marinitsika tsara. Tsy olalovatsika fotsiny misy jobily lehibe eo ny orinasa Jirama 570 taona ny fijerin'ny olona le dia velany indrindra ny tatoato moa zany misy olana maro samihafa lasa hoe endrika ratsy an'ny Jirama fa mba fitinina fo zay 570 taona nisy ny orinasa ty. 570 taona
jirama za kosa tsy teny hoe 5 taona ratsy jirama satria tany ampiandohana ohatra mba tsara ihany jirama fa nde teny resantsika hoe 5 taona teo eo angambany a de nisy faharatsiana atao amin'ny jirama mahamenatra zay nobolana gasy zay misy vai eo ankandrina sady marary ny mahamenatra tsy tantara hoe inona sinavy ny zavatra tsy nety teo tsy tantara koa hoe inona no zavatra ho atao manomboka zao fa zavatra anankiroa ngezabe no atsipoko amin'ny mpiaino antsika de ireo zavatra roa ngezabe ireo no eritreretiko fa filozofia anankiray mitondra makana fahombiazana. Ny zavatra ray voalohany de hoe slogan entiny jirama amin'izao fa 5 taona zao de hoe jirama innove, zany hoe misy fiovana ngezabe mihitsy na amin'ny fomba fitantanana ao anatin'ny jirama na fitantanana ny resaka angovo na ny fitantanana zay rehefa hoe makasika ny fitantana rehetrarehetra ray amanontolo de hoe jirama innove, zay no lazain'ny jirama. Ny ray faharoa zavatra ngezabe tena ngezabe mihitsy alefako miadana tsara mihitsy de hoe raha teo aloha nahazatra ny vahoaka de hoe tikano tsy tikano le jirama innove amin'izao fotoana zao de ametraka tsara mihitsy fa les clients sont rois, zany hoe ianao mpanjifa any jirama io no andrianina manomboka zao. Ety ampiandohana de iteny hoe manova toetsaina re tompoko mila fotoana kely ihany fa tsy hoe mitentsika zao hoe 5 taona ankalazaina de jirama innova de rapitso de iova daholo ny zavatra rehetrarehetra ray amanontolo tsia misy kolotsaina apetraka de kolotsaina apetraka manomboka izao zany de ianao mpanjifa jirama manomboka izao de andrianina ianao no mpanjaka kely mila kalitao mahafapo ianao satria ianao no andrina mila vidiny arak'izay tokony ho tahakatrao fa tsy hoe tikano tsy tikano tahaka ny teo aloha. Izany rehetra zany de filozofia vaovao hoentin'ny jirama ary mampirisika ireo namana rehetrarehetra misehatra ao anatin'ny jirama. Misy namana mivantana, misy namana tsy mivantana, misy piasan'ny jirama, misy tsy piasan'ny jirama satria jirama hoy aho tsy mahaleo tena irery fa miara miray lalana amin'ireo mpandraraha isan-karazany mifanohana ao anatiny ao alao ery zalahy, alao ery zavavy fa tafavoaka antsika io zavatra io raha ohatra ka mba sitraka ao namana de mba misy afatra kely atsipoka ihany ka zay moa tsy raha misy tokony mbola nambaranao nefa tsy tao anatin'ny fanontaniana zay matotale ya mba misy afatra kely sotranao atsipoka ihany amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao amin'ny jirama sy mpiara-miasa rehetra misehatra ao anatin'ny angovo ary ny mpiara-miasa rehetra ao amin'ny ministera de ity isika rehetrarehetra eo samy manana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra, samy manana mampahomby atsika tsiraray avy, samy manana ny fianarana nora ataovitsika tsiraray avy, ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny expérience ananantsika tsiraray avy ndao entina miaraka amina tanjona anankiray fa tsy entina iadivana fa tsy entina antsipazana hoditra-kondro, tsy entina mialatsiny amin'ny fitenena hoe gafikafina ny mpiara-miasa tsiraray avy. Fantaro fa raha manana fotoana sika iadivana amin'ny rakotina rahabe tokony fotoana ahafahantsika mampandroso an'le orinasantsika, ahafahantsika mampandroso an'le firenena iarahana manana ny hoditra-kondro eraky ny tanàna, ny fifanenjehana eraky ny tanàna tsy mampahomby zany. Au contraire, rehefa manakorontana ianao misy fomba fitondrana ohatran'izany tena inina akorotanina mihitsy ty zavatra ty mba ahafahana manao zavatra zay tsy fantatra aloha fa hoy za hoe mila mifandray tanana, mila mifanampy, mila mifampikomprendre, mila mahay manetry tena ary mandeha amin'ny tanjona anankiray de ny tanjona anankiray ho an'ny vahoaka sy ho an'ny filoha-mpanjakana izay nofidin'ny vahoaka tao anatin'ny demokrasia mangarahara tsara mihitsy aoka re zay ny adiady, aoka re zay ny sotrokely, aoka zay ny gafigafy madinika rehetra fa tsy mampahomby ya
akasitrahana ny vahintsika teto amin'ny fandarana ambarao tamin'ny alalan'ny tale jeneraly ny angovo raha marson anjy makasitraka anao makasitraka tompoko makasitraka ny atao amin'ny radio makasitraka ny fandarana ambarao ary indrindrandrindrany makasitraka ireo mpiaino na nongila tsofina ny ainaotsika ary raha sanatra n'izany ka misy mana fotoana zay no teneniko aza izary no arina fa aza raisina fotsiny zay nambarako teo mandra-piona indray areo zay ary fa dia mametraka ny mandra-piresako amin'ny fotoana manaraka ny fandarana ambarao veloma tompoko